Baran'izy ireo teto fa voaelingelina ny fifamoivozana nisy ny torabato ary nisy ihany koa sakana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana teny amin'ny arabe. Ga materiel zany tsy dia nisy aloha tonga taty aminay afa-tsy etam-barotra mpivady anankiroa zay zany nisy nandroa dia eo amin'ny resaka hoe ataoko hoe marary fa tsy naratra nisy anankiray zany teo ny rahantsika teo hoe vehivavy lehibe anankiray iny izy moa laza fa hoe sepotra nanao an'izao tena tsy ditako zay tena hoe grave tamin'le izy raha fahitako azy teo fa nisy zany olona naratra anankiroa zany no naratra mafy dia nalefa tany amin'ny hôpitaly. Izy ireo zany mpametraka sakana zany izy ireo teo manakambahiny. Reo zany tsy mpitandreo filaminana nandratra an'ireo fa olona teo toerana any nandratra an'ireo dia nivonono zareo le olona tamin'ity reo zany mpitandreo filaminana reny namonjy anazy. Rehefa azo reo olona reo ny anankiray tamin'ireo nitondra cocktail molotov ty zany ny bouteille incendiaire na naritiny na atezitra an'le fokon'olona ty nentina tany amin'ny hôpitaly izy ireo le anankiroa reo zany rehefa tonga tany hôpitaly ny ray mbola any amin'ny hôpitaly fa ny anankiray zany nikarakara soa ny dokotera dia nikarakara hoe tsabony izy dia nilazy hoe andeha hivoaka kely akoatsy amin'ny toalety iny izy nilasa nandeha ny amo ny teny ataoko fotsiny dia zao hoe nanandositra ary izy tsy hitako zay tokony andosirany tsony efa azo sary izy efa ity ny telefôniny ty manomboka amin'ity telefôniny ity na tsy enregistré ty tsy maintsy misy olona niantso ty ny manarak'izay zany ny olona tena voaroiroy zany atreto zany eo ampilatananay dia 400. Ny 300 zany dia azo lazaina hoe voasambotra dia nisy zany valo le mpametraka barazy teny manakambahiny dia ny anaky telo atao hoe instigateur moa fiteny azy zany hoe teo akady toro ny zara vola zany izy ireo. Efa navototsy ireo mpanao fihetsiketsehana sy mpitorabato rehefa niraisina ny mombamomba azy, ireo telo mpizara vola kosa no mbola nitazomina hatramin'izao. Ny antso ireo tena mpitarika ny hetsika kosa ireto mpitandro ny filaminandreto mba hifampiresaka raha toa ka misy hifampiresahana. Rehefa misy herisetra toy ireny niseho teny Tsimbazaza ireny moa dia tsy maintsy misy foana ny fepetra raisina vahin'ny fampahalalam-baovao indrindra ary amin'izao alina izao ny ministry ny serasera Nathalie Rabé hitondra fanampi-panazavana amintsika. Nahatongavako eto moa zany dia mahafilohan'ny CSCA izay hoe commission spéciale de la communication audiovisuelle izay organe de régulation et de contrôle ny aina aman-jery malagasy rehetra ka ny hitatsika ny herisetra hitatsika teny Tsimbazaza dia nisy araka ny lazainao radio tsy miankina izay niantsy ny olona amin'ny herisetra niantsy ny olona amin'ny fifankahalana ny teny tena voateny tao moa zany dia hoe maka vato dia atao vonona fa isika andeha ny Tsimbazaza amin'ny valora aka ny assemblée izany dia teo amin'ny radio fahazavana izay naverimberiny zareo tamin'ny vaovao naverimberiny zareo teo amin'ny fandaharana ampenjika ka nivory nanao fivoriana extraordinaire ny CSCA anio nandinika anio taratasy io ka ary nandinika zany ny enregistrement izay natao tamin'io radio fahazavana io ka naka ny fepetra mba ho antonona izany ampiato ny vaovao sy ny fandaharana ampenjika mandritry ny ray volana eo amin'ny radio fahazavana izany dia manomboka androany hariva satria androany hariva moa zany no namplazana io radio io dia manomboka androany hariva zany dia tsy mahazo intsony manao vaovao ny radio fahazavana tsy mahazo intsony manao ny fandaharana ampenjika fa ny tena tiana holazaina moa zany ny toyany raha ohatra moa mbola misy filazana tenitsika moa amin'ny teny frantsay hoe récidive amin'ny fandaharana hafa dia hoisy eo vao mety hoisy ny fiantona mihitsy mandritra ny ray volana ny fandaharana rehetra indrindra moa zany ny radio ray mantolo ny fahazavana fa manomboka androany zany hariva dia ny fiantona ny vaovao sy ny fiantona ny fandaharana ampenjika izy io moa zany tsy dia tena hoe
misy an'izao raharaha zao a dia eo dia efa tonga dia alefa ny fifanisy azy fa efa nisy fifamplazana nisy a zay ataontsika hoe rappel à l'ordre angambany izay taratasy nalefa ho an'ny aina manjery rehetra eto amin'ny firenena na télé izy io na radio a namplaza nampatsia an'ny radio sy ny télévisionna tsirairay avy a ny adidin'izy ireo ho an'ny mpiaino sy ny mpijery ny aina manjery ao anisan'izany a ny fitandrona ny filaminam-bahoaka ao anisan'izany a ny fitandrona ny ankizy-kely ao anisan'izany a ny nataontsika amin'ny teny frantsay pluralisme sy diversité des opinions ka tsy nanaraka an'izany mihitsy ny radio fahazavana ary tsy vitany hoe tsy nanaraka fa izay fiantsiana amin'ny fifankahalana sy amin'ny herisetra mavaika izay a dia misy fepetrany amin'ntsika satria fantatsika fa nisy maro ny olona tsy dia tena maro fa nisy any ny olona naratra ka izay zany a no fepetra sy sazy no raisin'ny CSCA, Commission spéciale à la communication audiovisuelle. Fa manararaotra angambany haingo raha ekenao a mamerina ny antsoavo izay fa natao roa volana lasa zay tamin'ny volana oktobra nisy antsoavo izay natao ary tindray angambany amin'ny maministra ny seraseran'ny tena no nanaovako an'izy ity fa averiko vakiana angambany izy a zay ny moramora kokoa hoe antsoavo ho an'ny fitoniana demokratika ny adidy tsy andolon-dratsy hoy ny faindrentsika malagasy tsara ary ilaina ny mandray anjara feno eo amin'ny ady hevitra takin'ny raharam-pirenena kanefa tsara kokoa raha ny alalin'ny hevitra posaka no imasona tsarovy hatrany fa ny maso mandova hita ny sofina mandova re ka tsy hitera-bokatsoa tsy hitera-bokatsoa ary tsy hanampy antsika eo amin'ny famahana olana velively ny lahateny miendrika fiantsiana na fanafantohina na indrindra ny fanenjehana amin'ny zavatra tsy maripototra koa na aiza toerana misy anao na inona andraikitra sahaninao dia tandrovy atahaky ny anak'Andriamaso ny fihavanana ataovy ambony-jato ny fifanajana homeo asina ny sotoavina malagasy ary satria tao arin'ny taona maro ny aina natao anaty jadona dia efa malalaka ny fanehoan-kevitra ankehitriny dia saina isika mianakavy ny mpanao politika ny mpandrarao ny mpanao gazety ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonim-pirenena ny olon-tsotra mba hitandro hatrany ny fifanajana rehefa maneho hevitra eo amin'ny tontolon'ny serasera ny hevitra terabary ka samy mamosaka ny eo am-pony nefa aoka mba ny hevitra no hiady fa tsy ny olona alao hery ary fa ny hevitry ny maro mahatakatavitra izay a dia natao soni tamin'ny 13 oktobra lasa teo ary mbola ho averina eto satria ny raharam-pirenena moa zany a dia tsapa fa mila ho averina atao ty antso avy ity Sotranao raha matin'izy ny ministra ny serasera Nathalie Rabemo no mitondra izay fanazavana izay sy ny vahiny tsika teo fa natsiaro tena ho voavitaka kosa ny zanaky Toliara satria tsy afaka nandeha teny Tsimbazaza androany nisy ary ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety io arivo io teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina anisan'ny nanatrika izay Fony Jocelyn sy Jackie Rakotomanga zay zanaky Toliara zay surtout fa zay ny ginaja ka eto zahay manambara miangavy iray manjeny profesera Zafy miangavy iray manjeny Ratsiraky mba hiaradia amy Andry Rajoely sy premier ministre